ho any amin'ny tapany atsimo nosy indray aloha isika mitony fametrahana ny smart village maro ny tombontsoa azon'ny toerana mitoka-monina amin'ny fisian'izy io. Erakotra malala eo amin'izany Rodriguez Zafimary. Afaka ho kirakiraina amin'ny internet ny karama ny fivezivezen'ny vola aty amin'ny toerana mitoka-monina tsy misy herinaratra sy internet. Hampiasa internet maimaim-poana ny mpianatra no amafisiny ministry ny poste sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampiroboroboana ny haitao araka ajimirindra izany ho an'ny aty Amboasary Atsimo. Misy zany ny smart village izay ho atao eto ny faritra Amboasary. Dia misy ihany koa Ambatoavo ny faritra sy Mahatalaky ny eo amin'ny Anosy eto amin'ny faritra efatra zany izy ireo. Misy mpianatra na amin'ny lycée na amin'ny CEG tsy mbola nanao an'izany atao mikirakira ny internet ary mampalahelo satria zanakitsika izy ireo. Dia eo amin'ireo smart village ireo zany misy tablety efatra izay atokana fa mba ahafahan'ireny mpianatra ireny hoe farafaratsiny adin'izay sy tapa-bolana mba hakirakira ny internet mba ampianarana azy ohatra ny mpianatra rehetrarehetra eran'izao fotoana izao. Mitohatra ny araka izany ny fanampahariana azy ity hanamorana ny fahazon'ny rehetra internet.